anatin'ny 70 andro andeha aho araka ny fitarian'ny fanamasina isika. Amin'ny ity androany ity dia miarabanao afaka miatrika izany fotoana izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra ne ho aminao ary ny fitarian'ny fanamasina hiaraka aminao mandrakariva. Renezany an-danitro mankasitraka anao, misaotra sy midera ary mankalaza anao satria mbola manana tombotsoa hanaraka izao fotoana manokana izao. Misaotra noho ny fitantananao ny fiainanay ary ankehitriny izahay dia maniry indrindra mba handray ny fanavaozana avy aminao ka izao 70 andro izay arahana izao dia mba tsy handalo fotsiny fa tena hivadika ho fahazarana hanaraka ny sitraponao. Dia tahio ny fotoana izay atrehanay ankehitriny amin'ny anaranao Jesosy no angatana mivavaka. Amen. Manomboka antsika dia iresaka manokana ny vavaka izay manampy moa zany ny amin'ny fiatrehana an'ireo zavatra manahirana vokatra ny fifanjevona araka ny fahitantsika tamin'ny tadidalina rehetra izay nomena, dia ny hoe fiainana ny vavaka. Atao ahoana ny miaina amin'izany vavaka izany? Zao no ambalan'i Jeremia 7:30. Jeremia 7:30. Dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, eny hositraniko izy ary asehoko amin'ny areny fiadanana sy ny fahamarinana. Veriko indray mandeha. Dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, eny hositraniko izy ary asehoko amin'ny areny fiadanana sy ny fahamarinana. Araka ny fanambarana, ny mivavaka dia miaino ny feon'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fifantohana irery ihany anefa no anehoana, no ahenona io feo io. Amin'ny mampanota antsika dia ao anatsika ny foronana anota. Io ny tena mandrebireby sy tsy ahafahana mifantoka, hoy ny fanambaran'ny Baiboly. Indro tamin'ny heloka ny terahana, ary tamin'ny fahotana no torotoroina ny reniko. Salamo 119:1. Mirongatra io foronana io rehefa tojo fakapana isika, ary eo indrindra no amantaranao hoe aiza ho aiza ianao amin'ny dingana izay ataonao ny amin'ny fitombona eo amin'ny Kristy. Efa nanome vahaolana ny amin'izany i Kristy araka ny fanambarany manao hoe tsy avy antsony marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Izay ny ambaran'i Luka 5:2-3. Ary mbola manamafy an'izany Jesosy raha miteny izy manao hoe izao efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 4:13. Mahatonga tsy filaminan-tsaina ireo zavatra raisina avy ety ivelany noho ny safidy atao amin'ireo tolotra maro samihafa mitovitovy mahasanganea. Noho izany tsy misy afa-tsy ny fampifantohana ny saina ao amin'ny Kristy irery ihany no hanafaka anao amin'ny fandrebirebeny ity tontolo ity. Nahoana no tsy mbola miseho ny herin'ny vavaka eo aminao? Mihevitra ny maro fa amin'ny alalan'ny fombafombam-pivavahana no anehoana izany, hoy ny bokin'i Isaia. Indro ny tanan'i Jehovah tsy foy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisanankareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo.
ka dia tsy miaino izy. Averiko ndray mandeha. Indro ny tanan'i Jehova tsy foy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny taviny aminareo ka dia tsy miaino izy. Isaia 45:1 sy 2. Ny 1 amin'io teny io dia milaza mazava tsara fa maheno izy, fa ny olana dia avy amiko. Tsy mety tonga amin'ny tena fibebahana marina aho. Hoy ny Saotra Masina manambara. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ao eo amin'ny alitara ianao, ary eo ny mahatsiaro fa ny rahalanao manana elo aminao, dia avy eloalohan'ny alitara ny fanatitra ao, ka mandehana aloha ataovy izay hihavananao amin'ny rahalanao, ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra ao. Matio 5:3 sy 4. Amin'ny fotoana rehetra iaonana amin'ny Kristy dia mivavaka no hevitra zandry. Tsy hoe rehefa manakipy ny maso na mandohalika ny atao hoe mivavaka, fa inona no ao an-tsainao na eritreretinao mandritra io fotoana io. Manamafy ny filazan'ny tsara nosorata amin'ny Marka manao hoe: ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nanareo alahelo, dia mamelany ny elony mba havela ny rainareo izay any an-danitra ny elokareo. Marka 1:15. Ireo teny ireo dia manambara fa raha misy manana lolo-po sy ngidi-po dia tsy tena mivavaka izy. Fomba fisainana izany ny mivavaka. Izany dia fifantohan'ny saina mitohy sy tsy miato amin'ny Kristy. Mivavaka aza mitsahatra akaro amin'ny efitra masina indrindra ny fisaintsainanao. Ny vavaka dia fiainana fa tsy fombafomba. Fisaintsainana lalina ny amin'ny zavatra ataon'ny Kristy aminao. Fa ity tontolo ity mameno ny sainana amin'ny zavatra ity tontolo ity, ka manjary tsy afaka tonga amin'ny tena fivavahana maro. Andeha hiditra ao amin'ny fisaintsainana indray isika. Aorianan'ny feokira izay alefa dia hiroso amin'izany isika. Ny fisaintsaina moa araka ny anazarana antsika eto dia famalinan'ny fanontaniana avy amin'ny fandiniana ny taridalana, natao tsotra sy fohy ny taridalana mba ahafahanao manao an'izay fisaintsainana izay. Ka amin'ny alalan'ny fanontaniana izay apetraka no andinianao ny tenanao mahakasika ny taridalana izay mena. Inona ny zavatra mitranga ao an-tsainao rehefa manakipy maso hivavaka ianao? Averiko ndray mandeha. Inona ny zavatra mitranga ao an-tsainao rehefa manakipy maso hivavaka ianao? Eritrereto ty ny lalina. Fantena faharoa, nahoana no tsy mahatsapa valim-bavaka? Nahoana no tsy mahatsapa valim-bavaka? Rehefa eritreretinao saintsainao izany amin'ny alalan'ny taridalana izay nomena, dia hiazava ao an-tsaina ary isy fanapa-kevitra ho raisina amin'ny famalinan'ny fanontaniana hoe inona ary no tokony ho atao. Dia rehefa mitanisa ny tokony hatao ianao dia raisiny fanapa-kevitra anateraka an'izany ary amin'izay no hitondra ny fanavaozana eo amin'ny fiainana. Vavaka isika. Misaotra anao Jesosy malala noho ny fotoana izay omenao izay manazava ny fisainana, ampiala ao anatina fahazaranjarana foana indrindra amin'ny vavaka. Omeo anay ny hery manova ka manomboka izao dia atsapa ny fifandraisana aminao izay rehefa manokatra ny Baiboly.
na rehefa manao fotoana ivavahana ka hiala amin'ny fahajaronjarona fotsiny fahatsapa ny fanatrehanao. Tononona sy angatana amin'nanotsy sy ny vavaka